Fa tontolon'ny fikarohana sy ny fampianarana kosa indray ny Université Antananarivo no mampiatrano mandritra ny roa andro ny fampiratiana momba ny fikarohana ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy arak'asa izany nandritra ny lanonam-panokafana androany ary dia nomarian'ireo mpikarakara fa entina indrindra ampionana ireo mpikaraka malagasy sy ny mpandraharaha mahakasika izay ity hetsika ity Marc-Antoine sy Tsiraka Torson ihany koa no teny an-toerana. Ambom-pionan'ny mpikaroka malagasy sy ny mpandraharaha neny anivon'ny Université Antananarivo nanomboka androany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny Université Antananarivo ny fampiratiana momba ny fikarohana ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny asa. Raha ny fanazavana Andriamatoa Panjara Manuel, filohan'ny Université Antananarivo, dia ny fitrandrana ny voka-pikarohana no tanjona lehibe amin'ity hetsika ity. Matetika hatramin'ny fampijerijereny foana mpikaroka sy zareo opérateur économique dia anisan'ny tanjona lehibe zany amin'ity salon de la recherche au service du secteur économique et de l'emploi ity ny fampifandraisana anireo mpampianatra mpikaroka na mpikaroka mpampianatra mba hamoaka an'ireo voka-pikarohany ho hitan'ireo opérateur économique ahafahana mifanaraka zany hoe ahoana ny trandrahana bebe kokoa amin'ireny valim-pikarohana ireny mba ahafahana mamorona ahafahan'ireo opérateur économique ireo zany mamorona asa tafiditra ao anatin'izay zany ny resaka hoe innovation et emploi. Ny mpandraharaha malagasy dia nisoloan'ny filohan'ny fivondrona mpandraharaha malagasy teny dia ny fanokafana ny sehatra ampiroborobo izany sehatra ny toe-karena izany no tanjon'izy ireo. Asa izay mitaky ny fifanomezan-tanany samy malagasy. Misy ny sehatra tokony arahi-tosika araka ny nambarany. Izay aloha dia manao hoe ao anatin'ny sehatra ny fambolena misy karazana zavatra be lehibe mihitsy. Lazaiko tsara hoe ao anatin'ny sehatra ny fambolena misy zavatra tokony apetraka be lehibe. 20 isan-jato ataoko hoe sy 10 isan-jato ny malagasy dia any amin'ny tontolo ambanivohitra no tena misy azy. Ahoana ny fomba ametrahana zany amoahana an'ireo ao anatin'ny sisa fotsiny fambolena. Dia ny fambolena tokony hisy fikarohana atao ary le fikarohana atao io tokony apetraka makany amin'ny fambolena mihitsy be lehibe izy ny zavatra mipetraka anatin'izay tokony izay no ataontsika izao malagasy rehetrarehetra mihitsy. Anisany angadina ananana sy vinahitana izao atrik'asa izao ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa. Ilaina ny fanomezana sehatra ny mpikaroka tanora satria ny mampalahelo dia mitsoaka ny ivelany ireo mpikaroka malagasy noho ny tsy fanomezan-danja azy ireo eto an-toerana. Ny sehatra fikarohana eto Madagasikara dia mila tanora. Ny tanora betsaka eto Madagasikara dia manana diplôme. Kanefa raha tsy mitandrina isika Madagasikara dia ho lasa nivelany daholo ny vokatra ny fikarohana sy ny mpikaroka tanora satria any no mety fitsapany hoe fa misy perspective bebe koa azy ka zao hetsika zao natao mba tena hifantohitsika amin'ny fampananasan'ny tanora eo amin'ny sehatry ny fikarohana eto Madagasikara. Hetsika maro no tanterahana mandritra ity fampiratiana ity toy ny famelabelaran-kevitra arahana hevitra sy fampisehoana maro samihafa mifandraika amin'ny resaka fikarohana.